Ataoko live mihitsy aloha ty. Ataoko live mihitsy aloha ty satria zao mety mbola isy ny tolona manaraka. Za io zany teneniko anareo a, ny etahako zany zao a, tena kivy be a. Sady kivy a leo a no diso fanantenana be. No malahelo a, ny tanora, tsika tanora, fa fanakeny nareo, ohatra manjavona. Tena miangavy a zany a, miangavy, tena miangavy mba hahafahanay matory raha alina. De miangavy a anireo a avocat bénévole izay niady ho an'ireo GNZ ireo a mba satria zao ny olana reo zao fa hoe voatana ny GNZ sy ny sisa sy ny sisa mitaditsika hoe ome proof zay a nitazomana le izy inona ny zavatra nitranga. Sendra nijery vidéo tao amin'ny ministry page ministry fitsarana namoaka ny vidéo iny a misy capture ny groupe ifandraisan'ny GNZ sasasasany amin'olona sasasasany. Zany hoe nitady zany sika ome proof zay a de nisy party an'le proof zany a hoe navoaka anjareo reny ny proof a hitazomana anazy. Satria tsika anisany hoe nitady ampafataro anay atao fantatra ny be sy maro ina le zavatra nitranga mba tsy ho tompo-trano monono zahay. Ka navoaka zany le proof. Za sura fa party ana proof fa mety misy zavatra hafa be dia be ao anatin'izy. Ka ny fanontaniako zao a, isika zao samy tsisy afaka manamarina satria samy spectateur zany so tsika de miaraka mijery zany tsika zao a. De ny fanontaniako zany ny concerné voalohany ireo avocat bénévole izay niady ho an'ireo ankizy ireo a, inona ny hevitrareo zao? Montage ve reny le resaka capture mivoaka io a, tsy capture hoe message anonyme, tsy resaka hoe message nalefa hoe zao hoe olona miresaka fotsiny ohatry zao a, fa capture anatina instruction ana enquête. Zany hoe ireo avocat bénévole nanomboka tamin'ny herizona fotsitra iny a, tsy nisy ihany fa de hoe navotsitra fotsiny a so ana judiciaire de zay. Fa tena koa fa raha tena izy reny zavatra reny a, de tsy fantako hoe inona zany zao ny toy antolona. Satria tsika mbola hoe hitolona ao aoriana kely io. Fa za zany tena fa maina be mihitsy molotro a nijery an'iny vidéo iny teo hoe vao avy nijeraka hoe efa nandefasan'ny olona message foana ihany a, misy capture alefa ny olona fa tena fa le capture alefa ny olona tsy rahiko tsy vakiko fa avelako any rehefa tsy olona fantako tena fantako hoe ana na olona fantako izy de mbola vérifier 4 fois 5 fois ampitoviko amin'ny arisy rehefa tsy sura de tsy teneniko inina fa ajanoko atreo aminay sy le olona fotsiny le information fa ty anankiray ty a suite la instruction ana enquête le izy de hoe ny fanontaniako manaraka zay de zao mipetraka amin'ny plasin'ny Karine zany zao. Karine itahina isan'andro a sy ny petsambava sy ny tariny efa isan'andro ny teny zareo hoe projet zareo anongana ny fanjakana io. Efa zay efa nataony mazava sy zavatra zay. Efa niteneny zareo mazava mihitsy zavatra zay. De fa maninona kay nareo mbola manaiky miditra anatin'ny groupe ampidirany anareo? Za ve zao raha ohatra misy groupe ny Yann Sena de ampidirana satria rehefa manome WhatsApp nareo de tsy maintsy misy numéro anareo de tsy maintsy omenareo le olona le numéro anareo sy nareo afaka ampidirao anaty WhatsApp zany hoe d'accord am'le ampidirana anareo anatin'le groupe na WhatsApp nareo. Fa maninona zany nareo no manaiky ampidirana anatin'ny groupe ny olona reny nefa le olona efa miteny mazava tsara mihitsy a tsy miafina fa zao ny zavatra tiano atao.
projet any satria hoe tsy ara-dalàna ny fanavaozana dia anongana an'io fanavaozana io izy ka ny fanontaniako rehefa manongana an'io fanavaozana io ve dia ara-dalàna le manaraka eo au niveau en constitution zany zao hoe analan'ity zavatra tsy manaraka ny constitution ity zahay le zavatra ho apetraka eo ve zao manaraka an'le constitution. Ka zay zany ny hafa sy ny Gen Z sasany mety mbola satria misy groupe samy hafa le henko le henko tantarain'ny olona misy groupe miaraka amin'ny Rotahina sy ny compagnie ty misy groupe anankiray indray WhatsApp hafa indray miaraka amin'ny réseaux sociaux dia misy groupe samy hafa le izy dia nareo Gen Z reo rehefa miditra anatin'le groupe dia ahoana ny fomba fitenenanareo ny discernement ananareo hoe iza no mitondra n'ity olona ty iza mitondra n'ity groupe ty iza daholo reto olona reto sa to hoe miditra ny zambany fotsy satria eti-po be hoe samy tezitra daholo samy tezitra samy tsy afa-po samy mbola tsy voavaly le fitakiana fa hoe tonga dia hisoty anatin'ity groupe ty fotsiny ve le olona mitarika an'le groupe efa azavainy mazava ny zavatra tiany atao fa tsy hoe mbola miafikafina. Fa za zany tena mahakivy anahy io zany zo zany tsy hitanao mihitsy ze aza zao fanantenako hoe hiteny zao ny ihany hoe hiteny zao ny avocat bénévole hoe diso tanteraka ireny capture reny lavinay reny capture reny tsy mariny reny tsy nahitana reny ny olona arovanay dia mba milamitsika hoe diso ny fitsarana tena hoe diso ny fitsarana zay zany zao mba tenenay satria mbola te akatoky zay hoe Karina Karina tena nitolona raha tadidinareo izy anisan'ny tena nitolona tsara mihitsy izy tamin'ireny fotoana ireny rery reny anisan'ny tena nitolona tsara mihitsy tamin'ireny fotoana ireny zany hoe ny motivation ny olona tsy fantatrao anatin'ireny tolo ireny hoe inona ny zavatra ao ambadiky ny zavatra tiany atao dia mety ho tamin'ity fotoana ity izy tena hoe juste hoe le eti-po sy le tezitra amin'le hoe tsy afa-po dia nararotony olona hoe reto misy Gen Z mafana fo andeha hitolona andao ararotana. Za tena ko rehefa be dia be ny groupe efa nitenana mba afaka mahazo numéro WhatsApp nao ve mba misy fikambanana mpiara-mitolona mba te hiaraka hiresaka aminao teneniko anareo fa na ny Gen Z Kraso na ny Gen Z Madarina izy toana tany Madagasikara zay efa niona za tena niteneniko kosa za tsy te hirairay amina groupe mihitsiny na dia hoe misy parti antolona ry resantsika za tsy te ho ampifandraisina amina hoe groupe na so ny groupe misy anao zao dia groupe n'olona mifanany ihany fotsiny groupe n'olona manao resaka tsilobody fa raha misy zany zavatra dia hoe raha misy zany zavatra ireny dia hoe dia tsy haiko hoe ampifoan'ny tanora ve reny jerenareo ohatra ny ahoana nanaovan'ny olona atsika tanora satria fantany hoe reto olona reto tanora reto na tia tanindrazana mafana fo fa reo tanora tsy mbola mahatanora fanahana zay dia mahatanora fanahana zay dia afaka ararotiny reo dia tena nararotiny le izy tena nararotiny za sura fa raha misy io zavatra io dia vola amina million de million zavatra mihodinao tsy haiko ny Karina mety tena hoe afana-po tena mbola hoe tsy mi-accuse anazy fa mety hoe afana-po tena hoe tezitra amin'le tolona fotsiny fa tena tsy tao anatin'ny eritreritry hoe ity zavatra ity misy resaka hafa mihitsy any ambadika any le olona efa misy mifampizara hoe rehefa tafivoaka ity dia ianona mahazo an'izao ianona mahazo an'izao ianona mahazo an'izao ianona mahazo an'izao ianao mafana fo fotsiny satria ianao tena sarotiny amin'le tolona dia za koa hiditra anatin'ity groupe ity le olona mampirisika anareo amin'io olona ty andafy Rotahina ty andafy mbola tsy afaka mody ary satria zany mety olona itsahana passeport izy zany zao dia eny afaka mody izy fa tsy fantako izy mampirisika anareo zay zao dia mitady olona milliardaire zay dia ahonganay io dia hoentinay ny ekipanay dia nareo dia hoe ty ary misy groupe tolon'ny olom-panavotana asa tsy fantako hoe inona olom-panavotana olom-banina sy ny vonina ny firenena dia ampidirinay ato anao dia okey tonga soa dia ianao vita enquête any miasa ny passeport fotsiny no nitazomina dia tsy haiko
Tsy haiko aloha le motivation Karina fa momba ny hery-zo le riny takaritra izay teo aloha teo izay nisa zay tokoa anisana tonga nahako tsy afaka ny teny iny satria tamin'ny nalàna ny hery-zo tao anatin'ny Gen Z nandalàna ny hery-zo tao anatin'ny inona moa le anankiray iny ohatra nisy PV mihitsy hoe nasorona tao izy ka tsika tsy mahafantatra le izy ka tsy mahafantatra le antontsika fa tsika lalaovin'ny olona totsiny zay tsy manaiky zay fa le jiro maninona ny tapaka nefa nyzany ny divana tao aika ianareo manakarama olona isaboty an'le jiro tapaka za tany Madagasikara ny teneko anareo janvier février tany Madagasikara 2 volana tany Madagasikara 8 tena mbola tapaka ny jiro fa tapaka mety hoe ataontsika hoe afefakadiny na ohatra zany fa tsy tapaka be ohatra le taloha le tamin'ireny fotoana ireny ny rano iny mbola tapaka mbola tsy hoe afa-po amin'le izy zany fa tapitapaka teo dia nisy jiro tapaka be tsy maintsy nandefasana groupe tany Dego tsy maintsy nandefasana zao tany dia ny olona zany lalaovy zareo eto ary zareo any ambadika manana plan hoe ho tapahana ny zao mandritra ny 10 jours sika fa manana plan ohatra zao mahatsiravina be akory makoko ino ty message ty rasola ino ty lava be ty ouh Andriamanitra ouais appelle tous les influenceurs le silence j'ai écrit ça pour faire le buzz j'ai écrit ça pour la section avec la c'est vrai qu'il faut alors faut des trucs que la justice j'appelle ça un travail type moi si ton jeu de me taire des affaires de viol tout le monde mineur impliquant des ressources chinoises sont oubliées des fous et pendant que ouais tena vaky ko amin'ny any fa tena lava be mbola tsy ananako information feno tsara ko eve manakarama olana napaka jiro tsy haiko manakarama fa eo hoe rehefa notany koa raha le capture le message ao ministèran'ny fitsarana momba le fitazomana Gen Z dia misy message mihitsy hoe ho tapahazareo ny jiro amin'ny faritra maro dia hitantsika tany Antsirabe nisy poto be dia be tapaka tany Fianarantsoa nisy poto tapaka tao Antananarivo ny fin mai début avril nisy jiro tapaka be dia be eraky ny faritra ianareo tapaka kely fa nenay efa 3 zao aloha ny volan'ny jirama fa tsy ampidiriny le jiro tsy nifandrivy tamin'ny fanasorana le ministra taloha ve le jiro tapaka manina zany zareo ngeza ary tompony ekônômia tsy asianao resaka za manana ny information fantako momba ny ralitera tsy ampy ny information eto tanako mahatonga anahy mbola tsy miteny momba anazy fa mety aoriana kely mety mahita momba anazy koa tsika fa tsy ampy alizay dia tsy miteny aloha zay ny hitako fa indrindrandrindrany fa tsy hoe apahana information ny ananako dia hiteny ahako fa ny fantako raha ny information fantako dia nisy antony nanalana anazy tsy ministry ny angovo farak' izay teniko hoe tsy feno le information eto tanako tony tamin'ny Gen Z tsy feno ny information teto tanako na siosiondrasaka arisy fotsiny hoe zao ony dia za tsy mibase amin'izao ony fa nisa tsy maintsy irairaina be ve zany matoa ireny navoaka dia tsy donge fa mba velo sareo akasofle sabaton'izao fa mafy nahazo anazy fa ny olana itsika nitady hoe ampahafantarana hoe inona le izy atsika niady teo hoe avoay rehefa avoaka izy dia ampahafantarana hoe fa inona le nitazomana anazy za tsy na tena sura fa raha tsy nisy an'ireny nitazomana anazy dia efa nitabataba teto koa tsika efa maninona izy nitazoma tamin'izao misy an'ireny navoaka ny zareo reny antony nitazomana anazy dia zay ny angatahany hoe amarina mba justifie mba nany ireny ry avocat bénévole tsisy fanantenana hono eky boby manino boby
hitanao ve ny tembavany koto zany koto zany efa teneniko anareo rehefa tena tsisy atao mihitsy mijery azy zany efa ovina tsy mijery azy zany koto zany fa dia avelako mitabatao fotsiny dia rehefa reraka ve tsy misotro rano eny. Aloha be dia be le ary ny biky tsy voakitika nefa nisy porofo mazava feo tsy voakitika hono ny biky tsy efa misy ananazy ve any marary fo ny vavany tahiny ianao Andriamanitra tena marary tena ato zao tsy mahina-kanina mihitsy tena hoe vary indonana ampy fotsiny dia voa poulet dia nasiako saosy kely mayonnaise chili atao ohatry le testy ireny avelo any côté mba hitondra kia tsy izany ratsy fa eto mbola misy foroko tsy resaka côté sy mierina mihitsy no mitondra fa izay olona mahay mitondra no mitondra za tsy d'accord zany hoe tsy maintsy mierina na côté fa izay foana ny problème antsika tsy maintsy atao satria rehefa côté ny ana dia tokony mierina ny prime ministre dia tokony côté ny sao dia tokony zoso ohatra le aty amin'ny andray ny problème hoe tokony asa ho an'ny lehilahy hono dia asa ho an'ny vehivavy hono dia ataon'ny lehilahy dia efa io zao tezikely zao taraiky fizaram-bola indray zay ny problème antsika sy tezikely mba dinio ny moral sy ny choc psycho an'ireny ankizy ireny oui tena misy an'izay mihitsiny fa efa lehibe koa reny efa lehibe atsika dia miady ho an'zareo mihitsy tsika zao hoe raha tsy mariny reny zavatra ireny dia mangataka ny avocat bénévole hoe diso reny zavatra ireny fa tsy hita moa zany ity izay atao e etsika dia zany dia hiveranao TikTok any fa leo be za io tena voaranokatra Facebook eto dia sendra mba nijerany vidéo iny tsaka hoe andraso aloha fa raha izy ty zavatra ty dia zany hoe misy olona zany tena tsy valina lika maty dia misy olona victime ao anatin'ilay izy satria noho ny hafanam-po izy daholo zany ny tompony ketrika ary vanessa tsy haiko tarakely teto mba sy resaka aloha fanirisoa avon izahay ino indray fa tsy voakaramany fanirisoa indray voakaramany tsy azoko za hoe raha tsy tiana proof zany hoe tsy voakaramany dia mody miresaka anazy zany logika anareo tena fa tsy voakaramany tena tsy mahavita azy mihitsy le fanirisoa tena tsy mahavita azy tsy manao ny asany tena zazakely koa nareo namaka voakaramany izy ny antoka ny frehako akany Madagasikara satria zay meilleur ami tao à Paris dia ny antoa anao frehako fa tsy namenana fotsiny le protection rehefa tonga any Madagasikara dia tsy nandeha ozy le matabily hoe diso fareterana ho boby sady mahay mivava ondry tsy ary zay sy boby ary impireo fahanoroka le zanako ariky indria ozy mamany planeta bo tsisy hoe ina moa zany ty fa za koa fa lasa ohatry ny kambe manao an'le livy tsy izy dika reto fa ohatry ny hoe nasadekatra na fotsiny le zavatra hitako androany dia niakatrakatafo be mihitsy nandinika le izy lasa nisavasava historika be dia be amin'ny firenena hoe taiza hoaiza ny tapaka ny jiro taiza hoaiza nisy an'izao taiza hoaiza nisy an'izao dia aveo le publication rehefa kolenao
rehefa kolenao le izy dia ohatrany mitombotombona le zavatra resahana amin'le capture dia tonga sainaina ianao hoe andraso aloha fa gamony tsisy avocat niaro an'ireo Z ireo ko manino reo tsy mandiso an'ireny rany dia avy nefa zareo hatramin'ny voan'ny Herzoa tsisy inona ny tenen'ny zareo fa dia hoe zay fotsiny ozy izy dia inona zany nandraisantsika n'izany zavatra rehetrarehetra izany ndo zany samy mitady vola fotsiny izany ko inona moa riry nerveuse ilay ataoko izany fa bref ny fehany dia zao ry tanora tena samy mafana fotsika tena samy sarotiny amin'ity firenena ity samy sarotiny amin'io tolona io tena samy sarotiny amin'io tolona io nisy tena naratra nisy nafoy zanaka nisy nafoy ray aman-dreny nisy veriasa nisy main-trano misy main-tsena tena samy sarotiny amin'ity zavatra ity amin'ity tolona ity tsika fa andao tsy averina ny erreur efa nataontsika tamin'ny farany teo izany hoe nafana fo fotsiny tsika fa tsy mbola nandinika lavitra hitolontsika hoy fa andao hoe tsy haiko hoe ahoana indray ny fomba hitolomana an'ilay izy ndao ohatra hoe hanao pétition hoe mangataka ny fanjakana hamoaka ny datin'ny fifidianana ohatra ndao anisy pression ny fanjakana hoe avoay ny datin'ny fifidianana ohatra tsy fantako fa ny olana tsika fanafoa le tsepiteny dinosaure miandro fotsiny hoe ireo indray fa mietsika fa tsika le tsy nahazo toerana ny olana amin'izy zao le ola be dia be tsy nahazo toerana fa tsy rajoelona rery tsy rajoelona rery le tsy nahazo toerana fa tsy fantatrareo mihitsy hoe iza le tsy nahazo toerana rehetrarehetra aza manana teoria ohatra teoriako ty fa tsy voatery marina ohatra zao tsika miresaka ny colonel Patrick anisany nanao ampamoaka voalohany tamin'ny Andry Rajoelina izy za moa tsy nizara momba colonel Patrick teto amin'ny page satria hatramin'ny voalohany ohatrany tsy nisy zavatra ohatrany hoe nisy détail ohatrany hoe tsy nazavazava tamiko tamin'ny rehefa tao reny izy mety hoe ny objectifany miongany Rajoelina mety hoe nanantena izy rehefa miongana izy dia izy no hitondra ohatra zay teoriako zay tsy zay ny zavatra nitranga tsy lasa tsy tena izy lasa héros national tao anatin'izy fa nisy olona hafa nitsangana nahazo an'ilay toerana dia mety hoe tsy afa-po tamin'izay izy ohatra dia mety hoe nisy zavatra nataony tany ambadika tany izay tsisy mahafantatra fa izy ihany mahafantatra anazy dia hitany hoe reto misy dren'izay da mafana fo tsy faly amin'ny vokatry ny tolona izy koa mety tsy faly amin'ny vokatry ny tolona nataony dia hoe ndao ary fa etsehana engene ho diso izay zavatra izay fa raha za zany zao mijery izy ohatr'izao dia izay ny fahitako an'izy fa engene ho diso zavatra izay fa ny tiako hamerina an'izy fotsiny samy mailo tsy Rajoelina rery ny very toerana tao anatin'izao tolona rehetrarehetra izao nisy olona be dia be koa te hitondra an'io te hiditra anatin'io fitondrana io fa tsy Rajoelina rery izany hoe problème zany zao sady manana Rajoelina tsy anankiray fa mila mailo koa tsika hoe izy avokoa ny dinosaure te hiditra haka an'io toerana io mety hoe tsy voatery Rajoelina no anakarama an'ilay olona fa mety misy olona hafa koa any ambadika any tsy fantatra le olona koa manantena miracle mon ami be le olona manantena miracle misy parti an'le fanavozana koa mitavozafoza be dia normal le olona efa dimaso niova be ianao efa lasa somary be ozatra zao tsy ohatran'ny taloha taloha be tavy be zao manomboka ozatra mibetsaka za tao an'izany eky hoe betsaka tsy nahazo toerana fiovanana andrasana tsy nisy hita teo jerena resaka mbola jerena ny jiro jerena ny vidin'ny PPN lalana misy jerena daholo izany zavatra izany hoy fa jerena hoe ao anatina 5 volana fa tena misy mihitsy tsy nahazo toerana ka tena misy mihitsy fa tsy atao excuse izany akory fa tena misy izany
multifactoriel izy dia ao anatin'ilay facteur anankiray izay zavatra izay. Tena marina izay mipotro hoe dia chipsa foana ny io fa ilay fahefana mihitsy no tokony tsy mahazo fahefana fa dia ohatro foana filainga ny tena izany. Dia izay moa ilay tena maki fa atao ahoana moa izany izao. Ndao na TikTok daholo fotsiny. Tsara rindrina tsy filtraro any izay endro tsy endry izany fa diso fanantenanao nareo fa zara makosa be. Lalana simba, lalana 4 kilometра simba. Fitainao anatina 4 volana. Lalana izany ka nisy namboatra nanomboka tamin'ny Rajoelina teo, autoroute 8 kilometra no nataony. Bon, faranako amin'izay ty fa samy mahery daholo fotsiny dia samy mailo. Samy mailo izay ny amehezako anazy. Za tena kororo fa za anisan'ny victime na saturation na information be dia be. Za tena misy olona mandefa information na be dia be na olona akaiky ana na olona fantako tena atokisako na olona tsy fantako na etsy andanina na etsy ankilany. Dia amin'izay ny tanjona amin'izay tsy hitako tsony hoe aiza izay anasiana ny tenako, aiza ilay tena marina dia ny ataoko amin'izao tena samy jereko fotsiny. Ataoko ohatr'izao ilay information anako dia samy jereko dia rehefa tsy mahatsy lahatra indray dia tsy miteny aho. Dia izay no ataoko izao. Dia samy mailo. Samy mailo daholo. Bref, izay aloha fa andeha hikotrana indray ny olona. Courage daholo.